Anakory aby sika finaritra aby ragnandria, sabotsy fa 8 ny volana aprily taona 2024. Carte sur table, fandarana mahazatra anareo ny manaraka azy isaky ny faran'ny herinandro ohatr'izao. Zay resahatsika lohahevitra amin'ny ankapobeny moa zany an, hoe kion-dalana ve no iainan'i Madagasikara am'izao fanavaozana zao sa lalan-dririnina? Kion-dalana ve sa lalan-dririnina? Tao anatin'izany dia nilazana hoe ty lohahevitra ty a dia mahakasika antsika mianakavy fa tsy ny hoe sao mantsy nareo tena nareo mpitondra foana fa ho antsika rehetra, mitodika zany a na amin'ny mpitolona zany io zany atao hoe mpitolona azafady tompoko, ahitsy kely le fijery hoe mpitolona de tsy hoe mpanohitra, samy hafa zany. Ny mpitolona dia izay mitolona am'lay foto-kevitra novoizina hatram'izay ka tiana ovana. Mpitolona contre-na système zany, ka ao anatin'izany a mahita zay hoe mila mandiniky tsika ary mila manaiky fa mila miova ny logiciel. Logiciel-n'ny tolona eny an-dàlana efa obsolète raha ny fijeriko azy, ary mila tohizana ny tolona amin'ny endriny hafa izay ho resahantsika eto, ifampizarana eto le izy hoe inona ny anay ny fijerinay dia lazaiko mialoha eto hoe stratégie subversive, mbola ho hazavaiko eo rehefa avy eo, stratégie subversive. Azafady, mila manana fahasahina tsika, manao autocritique, auto-réflexion mba tsy hareraka ny mpitolona hoe manova fomba fiasa ary manana an'zay capacité de remise en question zay koa ny mpitolona fa tsy ho rigide, zay mantsy no efa anakianantsika ny mpitondra, zareo zany de an'iny ihany tsy miova amin'iny a, isika mila manana an'zay koa, tsika mampianatra le hoe mila mivohy ny amin'ny hoe fanovana saina de tokony mila antsika voalohany mahasaha an'zay. Ny tanjona de mba hisian'ilay fanovana système, mbola averiko foana. Araky ny tenin'ny felana Gen Z teto omaly hoe biby an-davaka no angarontsika eto, le système io biby io, tsy olona akory, fa nefany a misy olona izay mahazo tsirony am'lay système, na ny mpanohitra traditionnel hitantsika taratra amy fihetsiky ny mpanoratra mamitsaky io fa mety am'zareo le izy, na ny mpitondra mahazo tsirony amin'io, na ny administration mpanjakana mahazo tsirony amin'io, donc zany a zay no mahasarotra an'ity fanovana ity tolona ho amy fanovana ity fa tsy fanavaozana, nahitsy ny felana teto le izy satria samy mahita tombotsoa amin'io daholo isika, na ny mpitondra na ny opposition. Ny opposition dia ny anazy atao hoe tolona de mandrodana olona de manolo olona, nanay tsy zay ny atao hoe tolona, nanay tolona eto de hoe changement radical, rupture totale amin'ny pratique politicienne sy ny système. Donc zany a biby biby tokoa ty araky ny tenenina Maly le izy. Kion-dalana sasy lalan-dririna koa ho atinareo mpitondra, hoe finaritra anareo zao mieritreritra hoe hitako tsara mantsy ny communication ataon'ny namana sasany hoe hitanareo zany fa tsy nazaka olona fa vitsy kely sy sisa, zay fantatsika ny antony, mbola iverenana zay rehefa avy eo, sao mamita tena ka hoe mety foana de tohizana toy ny nataon'ny sasany teo aloha, ka sao de variana tsy mahita ny aloka ka tandremo fa tsy mahalala ny tampoka, zay nahazo an'le teo aloha, natoky tena mitovy koa nga tamy Ravalomanana hoe tongavy eo zay sa ozy, kinanjo ny harivan'iny napoakany zalahy, donc tandremo tsara fa tsy azo andrefesana ny rapitso mihitsy ny tranga androany, satria misy paramètre be dia be manazava an'izany rehefa avy eo mbola iverenatsika.
ary isika vahoaka ny tena iompana ny resaka eto satria mila fantatra aloha ina marina tadiavintsika aza mitaraina sy mikaikaika rehefa mbola tsy fantatrao ny zavatra tianao sy ilainao fa rehefa mazava ny zavatra ilainao sy tadiavinao a dia zay anao vao manana zo mitaraina amiko ambadiky zay ka inona ny paranao ao anatin'ilay tolona ilaza zavatra kely aminareo a le cause gilet jaune tany frantsa ny tompony cause ny gilet jaune tany frantsa dia renim-pianakaviana anankiray a tsy navita ntsony nandeha niasa satria tsy voavidy ny lasantsy nampidirina tao anatin'ny réservoir spontané zany le izy fa tsy calculé na politisé de tonga de navoaka n'le gilet jaune hitanao le gilet jaune iny a fanaovan'ny olona anaty mpitondra fiara rehefa ampaniny de teo izy nanao live de nikikika hoe tsy afaka mandeha miasa satria tsy voavidiko hatramy lasantsy qui veut dire tsy voavidiko ny lasantsy andehanako miasa tsy afaka mailina ny zanako aho mare célibataire izy amin'ny fotoana io tsisy nanam-po fa iny no étincelle nampirehitra ny afo eraky frantsa hitanareo iny fa saiky niongana hatramy macron dikan'izay zany tsika tsy hoe hanao gilet jaune hoe jereo na ny olona rehefa fantany ny zavatra ilainy tsy mila GNZ tsy mila fanorenana miabo tsy mila génie grec tsika masy mandre andraso aloha mala iandriny fanambarany genix io zany hitako hoe mila ovany io aza miandry tsony any felana mialatsiny aminao felana tsy hoe kory manohatra anao aza miandry tsony any génie grec zay tsy fantatra iza ny tompony aza miandry tsony anay fanorenana miabo mpanao carte sur table fa ianao marary ny tripinao no mandray décision ary zay no resanay am'le stratégie vaovao le hoe subversive no hitondrana ny fomba fiadindray zao donc am'izay fotoana zay participative le combat fa tsy hoe zahay no alefanareo eny aloha de hoe ao nareo mba hiady ho anay non ça c'est fini io le modèle taloha io zay tsy syndicat ny syndicat de hoe mifidy olona ny toeram-piasana atao syndicat hioatahoata ery aloha ery dia mizaka ny lacrymogène sy ny taimbava sy vavabe fa izahay dia déclencheur fotsiny fa isika ny tokony acteur ary tompony décision rehetrarehetra de ho resahako zay rehefa avy eo hanome consigne mihitsy aho hoe inona lay stratégie subversive fa amiko efa dépassé par les événements nafinaritra zany hoe mialatsiny aminareo zandry GNZ tena mahafinaritra anay nareo ary eo anilanareo foana zahay fa amy fotsy miangatra ry tanora GNZ le GNZ c'est déjà un peu dépassé tazomy foana le anaranareo GNZ fa raha mbola lay stratégienareo GNZ io no ampianareo a tsy lasa lavitry nareo ary zay mahatonga ny zalaretsy ny sous-estimé anareo satria fantany le logiciel anareo fantany le fonctionnement satria efa misy apahany ao aminareo any aminy zay lele izy efa misy apahany ao aminareo any aminy dia tiako lazaina hoe masaia anareo monsieur oana filaza zany hoe monsieur reimaginer ny mouvement nareo sinon vous serez dépassé par les événements conseil d'ami a ary tsika fakafantatra tsy manana eritreritra ambadika amy tena zany fa conseil d'ami azonareo raisina efa koa azonareo anao zay efa manana ny eritreritra pasteur fa misaotra fa zay tsy anaraka ok vitako ny adidiko fa za zany mitodika amy vahoaka hoe il est temps ho atsika handray atanana n'ilay combat fa aza mitady olona irepresenté anareo tsony hoe miandry ny GNZ ietsika miandry ny génie grec ietsika miandry ny tsy haiko tsony ina daoly antafy vato hoe matory ny mitsangana de satria nareo tsy mitsangana fa rehefa leony mahita antavany reny olo reny nareo mialatsiny ataoko mahitsiny a satria misy aminareo hitako hoe sorena inandray nan'le ty inandray nan'le kialany ty mialatsiny amle terme satria mila manao analyse koa tsika sociologique de dikan'izay a ozy izy karinina teto tamin'ny nandalo teto tadidinareo rehefa tsy anao zay izy de izy anao anao dikan'izany matoa misy ny genix matoa misy ny GNZ matoa misy ny génie grec de satria isika tsy manao fa rehefa tiatsika ody any an-dakazery reo tahaka ny tafika
de mitsangana de raiso ny andraikitra tsisy afa-tsy zay io donc raha za miandro foana hoe misy leader misy an'zay ary zay no raha neno tsara teny feranareo teto force ny GNZ tamin'ny voalohany ary hatram'izao de satria izy rehetra atao no convaincu de na samborona raha ny lohan'ny ray rosy telo de nisy hafandray mipotra maninona zany phénomène sy esprit zany tsy azo atao aty amin'ny vahoaka fa maninona ato am'le fikambanana ihany donc zany a io mentalité io no voiziny eto ho antsika vahoaka hoe na isika rehefa ozy nareo hoe zay aleonay zao a de aza mitaraina aza misahirana mandefa na MP akory aty aminay hoe mafy mahazo anay paster zao no mahazo anay aty ananina hiaran-tsindrazo reny zay injustice sy ny sisa ok mihaino zahay fa il faut que vous mettiez du vôtre nareo mihitsy koa no mila mandray atanana ny fiainanareo fa aza miandry aza miandry ambassadeur député hitondra ny teninareo ty zany conscience citoyenne no ilaina zay zany natonga le fandarana androany mialatsiny raha somary lavalava l'introduction mba ho azonareo hoe ina le enjeu manaraka ho atanterahantsika zay ngamba no ela fampidirana azy fa hiditra am'izay amin'ny point voalohany inona moa ny voalohany fa ny vaovao ina vaovaotsika eto an-tanàna vaovao zao de ny tsapiky any Tuléar soi-disant tsapiky ataoko soi-disant aloha fa tsy le tsapiky fa le soi-disant ary lay événement GNZ tandroany zay za tsy laza hoe tsy tanteraka fa nisy fahendrena ny raisiny zareo a no ny antony hoe nisy fikasana hijapy an'le izy ka sanatriavany zany a ho apetraka am'zareo ny responsabilité raha misy fikorotanan-javatra raisiko aloha le resaka tsapiky satria io no malaza be am'izao fotoana zao partout a io no malaza be eto aloha zany dia miarahaba ny vahoaka malagasy hoe tafiditra ao anatin'ny patrimoine national international amy lafiny mozika ny tsapiky voninahitra sy rehareo atsika zany ary isaorana ireo zay ny totona andro na masaka sy nafotsy izany zay ny amin'iny fa ny indro be ny mpandrafitra fa tsy tia ny indro kely ny mpandrafitra dia ilay fomba nanehoana an'le izy indramiko ny tenin'ny ray aman-dreny anankiray atao hoe Dozy Njava anisan'ny musicien hors pair Dozy Njava nanao video izy nihaino azy tandroany dia hitatitra ny fanakianany aho ary hitako hoe mitombona loatra le izy tokony atao mihitsy ny fankalazana an'io le hoe tsapiky io a patrimoine national fa lasa politiser le izy lasa nararotina le izy ary ny mampalahelo zavatra jereko za zao nijery an'lay le video tsy hitako tsony le tsapiky fa lasa culte de personnalité lasa takona le tsapiky fa lasa misy fampianarana télébreu atao hoe nidikany atao hoe Mikael de zao mpiandry irak'Andriamanitra lasa nisy toroteny sy nisy fampianarana tsy haiko tsony za zany niandry an'le hoe tokony mba hisy zavatra am'le momba an'le resaka tsapiky fa lasa olona no voalaza tao no nalega nateo zany de niteny ty namana ty Dozy Njava je parle sous son autorité tsy nampiteny ahy izy fa hitako ny video de mba relayeko fa hitako hoe nafinaritra loatra de izao mitodika izy tamin'ny monsieur Siteny sy Kofalidaya zay lazainy hoe fantatro izy fa hainarozony ao an-damosiny zao zavatra organisation zao fa raha ohatra izy ka tena ny le tsapiky marina no tena tiana natao mise à l'honneur de tsy tokony politicien sy député sy ny sisa ary ministre no mise à l'honneur fa musicien ary musicien tompony lay tsapiky za ozy izy a mialatsiny a tsy afa-po ao izy izy satria lasa politiser l'événement natao tohatra fiakarana le tsapiky zay tokony ho ino natao mise à l'honneur fa lasa propagande ny tranga propagande tsotro zao de la tsapiky zany mipetrapetraka le anjoro-trano eo reny tsapiky fa za ozy izy iorganiser festival anankiray homendrika ny fanomezam-boninahitra an'le tsapiky de inona le voninahitra satria lasa patrimoine
international reconnu dans le monde ny tsapiky. Donc misy reconnaissance internationale. Zany hoe ny vahiny teo zany tokony hisy vahiny avy amin'ny UNESCO ary tokony hisy vahiny ethnomusicologue. Zay tsara le terme ethnomusique satria ny tsapiky de musique ethnologique. Zany hoe avy amy resaka ethnie. Fampahafantarana ny gasy zay zavatra zay. Noho zany a satria ozy izy lasa voahososy le izy. Na de lazaina fa hoe nandaniana vola be ary misy chiffre mandeha ny milliard ny déplacement dia tsy hitako izy izy zay zavatra zay. Noho zany de iorganize an'io ao izy izy ary mampirisika anao zay monsieur Njava fa tena mendrika ho an'le tsapiky mihitsy zany. Eran-tany anao karazana film documentaire ry zareo anehoana an'lay historique an'le tsapiky ama patrimoine zany misy historique ary mangataka ao zay io zavatra io sy tokony misy budget natao am'zany. Eo ny tiako hatongavana. Misy budget natao am'zany araky ny tokony ho izy nefa manahy izy hoe mbola hisy ve io budget io satria lany nanaovana an'ity oera ny tuliara ty. Zany hoe le tsapiky zany natao nahoana zany nojapina de nanaovana zavatra hafa au nom du tsapiky nefa ny vola tokony ho lanina am'zany rehetrarehetra zany mbola hisy ve de niteny izy manantena azy fa mbola hisy vola budget tokony io satria angatahana fa budget natao am'zany fa raha ohatra sanatria izy ka tsisy an'zany a de vous êtes d'un bande d'incompétents et inculte. Tenin'le Njava zany fa tsy teniko. Mafy be zany terme zany ary terme mivoaka voavan'olona spécialiste en musique. De nitodika manokana izy tamin'ny ministry ny kolotsaina Gasikara Fenosoa hoe mahafantatry Gasikara ve ozy izy a io tsapiky io sa tsia fa inculte anao zay za amin'io zavatra io. De nitodika koa izy tam'ireo ireo milaza azy ho mpanakanto ka miseho tompon'le tsapiky avy eo tuliara ozy izy sao ozy izy mba tokony alala menatra ary atsaro hoe aiza reo tena tompony zany hoe ireo nahitan'izy io voalohany dia ny guitariste Bloko relayer eto ny guitariste Bloko sy Jean-Paul Tsitary fa lasa ianareo kisaina ozy izy no lasa eo aloha de nareo ny fantatr'olona dia any ambadiky ny rideau reo olona tena azo lazaina hoe les parents de tsapiky. Tia ny tenenina zany de hoe raha natao ihany izy maninona fa tsy natao araky ny tokony izy fa nararotina le zavatra mba ahafahana manao ny propagande à l'avance ce qui est déjà clair et net izy. Zay zany ny amin'iny resaka vaovao mbola vaovao zany resantsika eto a rehefa avy eo ahiditra amin'ny vaovao Gen Z fa angamba ny miarahaba ny ostana atsika de omena azy ny fitenena mba tsy ho lava loatra ny ahy. Miarahaba anao paster ary miarahaba ny mpijerantsika sy mpanaraka ny pedintsika rehetrarehetra. Mino aho fa niandry zavatra be dia be ry zareo androany. Ino moa betsaka ny événement nandalo a de tsy hay avaiza ny anomboana anazy fa raha ny eritreritra ihany isika moa paster de niteny hoe aleo ilandamina kely ny fomba hamoana hevitra androany satria raha namoaka an'izany raha natomboka anao tany amin'le festival sy tana tuliara moa le izy a misaorana anao paster fa ny ahako indray somary taritiko kely amin'le hoe fiovana sa fanovana de inona ny zavatra takitsika vahoaka malagasy. Raha nandritra ny herinandro reny isika teto amin'ny tambazotra tserasera indrindra antsika teto amin'ny fanorenana miabo nanosika nanoana ireo tanora
nanoana tanora am'izay fitakiany rehetrarehetra. Tsy niditra lalina antsika tam'izany fikarakarana zalahy zany fa ireo tena hoe naleo tena reo nanao zavatra nataony zareo. Mino aho fa afa-po ry zareo tamin'ny fikarakarana nataony. Isaorana koa moa reo amin'ny hevitra najorony fa tiako hosintomana ny sain'ny malagasy androany amin'ny fanaovana politika, amin'ny politika tsy hoe fanaovana politika fa amin'ny politika misy ao amin'ny firenena. Tena tafiditra lalina dia lalina isika amin'izao fotoana. Inona no mahatonga izany teniko zany? Mbola voizina ny ady eo amin'ny fitondrana teo aloha sy amin'izao. Nefa betsaka ny tonga saina fa misy mifandray ihany any ho any ary misy tohany ihany io zavatra io amin'izao fotoana izao. Fa ohatra ny fanadalana ny saim-bahoaka ny zava-misy na dia hoe isaorana moa ry zareo any Tuléar nanao an'le festival fa amiko manokana efa calculé daholo zany rehetrarehetra zany. Calculé dans le sens hoe tonga amin'ny zavatra n'ilain'ny mpitondra atao ny zavatra nandalo rehetrarehetra androany. Tanteraka. Tsy teny fotsiny aho eto hoe ialako tsiny amin'ny namana BDP na mpanao politika io na GNZ io na diaspora rehetrarehetra io. Tafalatsaka isika satria BDP-ny mbola matim-bola. BDP ny matim-bola, fisainana matim-bola amintsika malagasy. Raha mbola izay toe-tsaina izay ny manjaka, ny mijoro noho n'le foto-kevitra, tsy andeha zany tolona zany. N'iza hitarika eo. N'iza hitarika eo. Satria maninona? Miala tsiny amin'ny tenan'ity amin'ny tanora. Ianareo ao efa infiltré BDP fantatray ihany zany. Misy misintona tena hoe mbola manana foto-kevitra isaorako zao ary mbola mankahiry any Karim. Tena mankahiry azy fa tena olona mbola manana foto-kevitra izy. Amin'ny fomba firesany teto amintsika. Fa ny ankamaroany mampiahiahy mba tsy tenenana anarany satria azonay tsara ny information. Ny olona nidokadoka fa ny tanora izay voahiraka avy any an-dapa, izay manome an'ireo tanora ireo fantatray zany. Fa rehefa miresaka fotsiny tsy miteny zay. Fantatray koa fa misy infiltré BDP aminay aty diaspora. De mody miresaka, manome vaovao, mampiresaka fa tonga any an-dapa ny resaka rehetrarehetra. Fantatray zany. Ohatrany ny ao aminareo ao an-dapa tonga aty aminay koa le resaka. Zany hoe mila mailo daholo zany ny olona amin'izao. Tsy fantatra intsony hoe iza ny tena manana foto-kevitra ho an'ny firenena. Satria vao mahita vola kely efa mamaritra namana, mamaritra ny tolona. Miala tsiny amin'ny tena amin'izany ny amin'ny tenan'ity zavatra ity pastera tsy niarahako taminao moa le izy. Anisan'izany iny fanamborana any Colonel Patrick. Anisan'izany reny fanenjehana ny tanora. Tompona andraikitra
misy aty amin'ny diaspora. Misy olona akaikin'ireny olona reny. Fantatray daholo ny anarana. Fa hifankahitsika. Zay ny azoko ambara. Tsy mijanona manentana ny vahoaka malagasy. Hitanareo ny zava-misy amin'izao. Hitanareo mibaribary. Indrindra indrindra. Tsika moa ataon'olona mampiady foko, nefa nisy olona eo akaikin'le filoha. Anisan'ny tery amboniny estrady omaly, nanao video, zay miantso mihitsy hoe tsy ady politika ty fa ady poko. Tsaiko. Zany olona akaikin'ny mpitondra fanjakana. Mampatahotra. Satria maninona? Satria ve nareo efa manana tanky? Satria ve nareo efa manana fitaovam-piadiana ny Rosianina? Manana angovo? De vonona hifamoana amin'ny samy malagasy? De samy manao vavabe. Miaraka amin'ny kaskety moa URSS. Satria matanjaka be zany fa tompony hery ianareo. Tompony milisy ianareo manenjika ny tanora, manenjika ny olona contre anareo rehetra rehetra. Marina zany satria ianareo eo amin'ny fitondrana. Saritako ny sain'ny vahoaka malagasy. Faly tena ravoravo ho an'ny vahoaka ny Toliary. Za tsy mahafantatra hoe firy ny fokotany misy any Toliary. Nahazo vola betsaka ianareo. Saorana ny fitondram-panjakana zay nahatsiaro anareo. Fa ny manahirana, ny mampalahelo nanaovana populisme be ny tany Tamatavy. Zay potika tao anatin'ny raim-pimaso ny fananan'olona rehetra rehetra. Potika ny tanàna, potika ny avenirany sy taranaka ao anatin'ny raim-pimaso. Nanaovana populisme zany, nanaovana tamtam zany, nangatana vola eran'izao tontolo izao. Anisan'izany zany 50 millions de dollars avy any amin'ny Corée du Sud. Anisan'izany moa le assurance de ny paye tsy haiko 5 millions de dollars. De androany tsy mbola hita taratra ahoana izany Tamatavy zany. Tsy hoe malahelo zahay ho an'ny anjara biriky ny Toliary, tsy malahelo zahay. Fa isintomana ny saina mpiray tanindrazana hoe inona ny priorité amin'ity fitondrana ty. Iza ny priorité amin'ny fahorian'ny malagasy. Hitatsika daholo ny roplanina tary amin'ny seranam-piaramanidina ny Toliary. Reny roplanina reny tsy mitilina amin'ny 1 million d'ariary. Fa ino moa ny zava-misy? Faly daholo zareo nandiha. Tsy vitany nandiha fotsiny. Hozy pastera teo hoe nanome lesona ho an'ny vahoaka malagasy zay tsy mahay tenin'ny Hebreo, zay tsy mahay tantara, izay tantarany hoe iza ny atao hoe Mandela zany. De namoaka tantara reo hoe misy olona mitovy any Mandela ao Madagasikara. Io mampatahotra. Matahotra satria raha olona ohatr'ireny nomena fahefana tondra ministera
de ohatra nahoana le hoe zay ministera sy ny rantsana rehetrarehetra ny olona manodidina ho aizy ny administration malagasy. Raha ohatra ka iny eketsika ary fa hoe mandeha lamy malagasy vao nanomboka ny fanovana mo sa tsy haiko tsony fitenenana azy fanovana sa fanavaozana tsy fantatra tsony. De rehefa aveo misy ny constitution de rehefa aveo ravana ny constitution de misy indray le constitution nefa raha nangataka fanovana isika malagasy fanovana ray lehibe ane izay fanarana ankitso-po ny lalam-panorenana ny constitution malagasy. Raha nanangana ny atao hoe refondation ministra ny refondation tompoko tsy maintsy miainga ny atao hoe fampiavana-pirenena izay voateny nefa ao anatin'ny lalam-panorenana any amin'ny article 168 raha tsy diso aho hoe dans le cadre de la réconciliation nationale de tokony hipetraka n'izany hoe conseil ny fampihavanana malagasy izay efa nisy teo aloha de noravana anisany nanenjehana ny fitondrana teo aloha ny fandikana ny lalam-panorenana ray zany. Faharoa ho an'le namana rehetrarehetra izay manenjika anay hoe tsy tian'le fédéralisme zao enjehina daholo manko zay amin'ny zavatra rehetrarehetra contre ny décentralisation hoe ianareo tsy mahafantatra an'izany hoe décentralisation zany mihoatra anay tamin'izany fotoana ratserakista zany. Zay ny fitondranay nisy any hoe gouverneur zany nisy province autonome de noravany tsisy niteny reo olona reo efa tao amin'ny fitondrana foana ny filohany androm-panjakana am'izao efa tao député firy taona izay maniraka anareo fantatrany reny olona mitety faritra olona tsy anasa tsy manan-kasa akory ny sasany de manam-bola tampoka izy mitety faritra hoe manomana ny fédéralisme sa atao fitaovany zao fotsiny ry zalahy maninona reny olona reny tsy nitaky ny fiverenan'le hoe province ao anatin'ny lalam-panorenana atsika ihany am'izao de mbola mitaky zany province zany ary ny chef de région tokony ho fidina raha de bonne foi ny olona mitondra tompona roa androany reo. Zao fitiavana tanindrazana ny tenentsika teo hoe amin'ny resaka tamatavy sa misy fitiavan-tena satria any aminy io le zavatra hoentiny mandresy lahatra anareo ny tenenako an'izay zay ny antony tenenako an'izay hoe zay foana ny ahodikodiny eo raha vao miteny izahay na zay contrany hoe satria ireo mitaky ny décentralisation de zay contre de aratsiny izahay ny magaga ny fokotany efa natao hoe ho fidiny androany mamoaka lalàna reo hoe tsy fidina indray intsony ny fokotany fa ho tendreny hanomana inony le fokotany andeha ho tendreny zay ihany tiako sotomana ny sainany malagasy satria amin'ny zavatra nandalo androany tao anatin'ny herinandro natao daholy ny fika rehetrarehetra anaovana désinformation andotona olona hatramin'ny officier izay miteny zavatra tsy mety ao anatin'io fitondrana io miteny hoe ny trafika de androany izy endrekendrena hoe
injehana mihitsy hoe saika mona ny filoha. Androany le izy miantefa any am'le ofisier, fa rapitso izy mety iantefa amitsika tsirairay aminareo rehetrarehetra mijeranay vao miteny zavatra tsy rarana, vao miteny zavatra tsy mety ao amin'ny firenena, vao lasa nareo amono ny filoham-pirenena ny dossier atteinte à la sûreté de l'État. Ino moa ny tanora ary zay mitaky ny zo fototrony hiteny de natao hoe association des malfaiteurs. De mbola izahay ve ny manakorotana? Sa ianareo mihitsy ny mamorona zavatra anakorontana ianareo? Fanontaniana mipetraka. Samy tia tanindrazana ozy ianareo, ianareo ihany ny teny an'izany. Samy tia tanindrazana ane isika e. Eny tompoko. Fa samby amin'ny fanehoana an'le fitiava-tanindrazana koa. Sarotra aminay ny angina tsy hipetra-potsiny amin'izany rehetrarehetra zany. Tsy maninona amoronana dossier izahay, atao hoe amono filoha, anao inona indray, tsy maninona zany. Efa niekenay ny teny, ny joro, ary tsy hijanona ijoro izahay, fa indraindray mety akarikula kely fotsiny andinihany eritreretiny, satria izy ny teneniko tamin'ny tanam-piadohana hoe betsaka ny voakarama, betsaka ny mbola matim-bola. Ny sasany mody manatona, mody miantso anahy na miantso amin'ny paster, manome vaovao mba sotomana ny fononay, nefa zavatra hafa ny ao ambadika. Zao fotsiny teneninay aminareo. Matoa ianareo tafiditra aty aminay zay koa manana olona any aminareo. Mifankafantatra ny zavatra atao. Nareo mahafantatra ny ataonay, zay mahafantatra ny ataonareo. Fa tompoko, izahay tsy mikarama amin'ny volam-bahoaka. Tsy hitako ny anenjehana anay. Ianareo ny mihinana volam-bahoaka. Ianareo ny tompona andraikitra, tompon'ny fahefana tokony amaha ny olana ny vahoaka. Lasa izahay personnellement zany lasa mositanina na i paster RGL any ny olanareo. Fa ny problème amin'ny vahoaka ohatrany tsy rarahinareo. Ohatra zany koa le olona voakarama rehetrarehetra reo zay manao discrédit, manao diffamation moa sasany, fa tsy mampaninona io fa satria mbola amin'ny fitondrana ianareo mbola iarovany minisitra ny fitsarana sy ny tariny de mahazo manompa, mahazo manao rehetrarehetra. Azadino, misy foana ny capture d'écran, manana i archive, rehefa tonga amin'ny fotoana hoe apetraka ny tanàna tandalana tena izy ifankahitsitsika. Ohatra ny nataony minisitra anareo mbola tamin'ny exil. De androany izy manao règlement des comptes, tsy maninona. Fa mihodina foana io fitondrana io. Azadino zany. Ho anareo mpitehaka sy manaratsy mandefa menasy rehetrarehetra androany reo. Zay ny teneniko hoe rehefa mipetraka ny tena tanàna tandalana, ifankahitsitsika. Aza atao tsony hoe règlement des comptes, fa tanàna tandalana ny tadiavintsika. Rehefa misy lalàna voadika, tsy maintsy
ho tanteranany fanaran-dalàna. Zay moa nitaritako ny resaka androany pastera, tsika moa efa nifampiresaka hoe androany tsy hamoaka dossier firy moa tsika na de manana ihany tsika, misy moa tsika miresaka sambo te ataon'iry zalahy ohatran'ny 777 misy dossier lavabe tonga fa aleo moa tsy androany resaka an'izany fantatra anareo tompon'andraikitra afitaiza zany dossier nareo zany io koa moa le vahiny voasambotra izay manana disadisa minisitra de iny moa lasa ao anatin'ny voaringotra ao anatin'le hoe famonoana ny filoha zay le niteneniko teo de hoe raha isika vahoaka ny atory de lasa zay indray ny fomba fanenjehana am'izao fotoana hoe vao mihetsika de amono amin'ny filoha, vao mihetsika de androdana ny fanjakana. Inona moa ny fanjakana ongana am'izay fanjakana tsy manana base légale. Nisy fantaninany namana tonga taty amiko androany tao amin'ny après-midi teo hoe ianareo ne samby tsy manana légitimité sady tsy manana légalité. Iny zay mihitsy mahatonga zay mijoro. Raha lanim-bahoaka ianareo nangina izahay, tsy niteny izahay, fa ianareo tsy lanim-bahoaka zay nanaovana exception de ianareo indray any manondrana eo amin'ny fitondrana manao mihoatra n'le teo aloha na de fantatray ary misy mbola firaisana tsikombakomba any ho any mbola ho fakafakainay eto ny momba an'izany satria mihevitra tena mihevitra hoe ny malagasy mialatsiny ny tena an'ity terme ty paster ataotsika terme ny zalavy ana Majunga hoe manadraba olo le roa nareo tegna manadraba olo le roa nareo. Misy farany zava-drehetra ho hitatsika ny tohiny. Sotra paster. Merci. Tohizako kely vaovao mbola anatin'le pejiny hoe inona ny vaovao de le zavatra nitranga tandroany ny antsony Gen Z. Tiana hazavaina aminareo aloha ny mpikarakara ny io zavatra io de ny Gen Z. Tsisy idirany fanorenana miabo na de kely akory aza saingy ny miray fo, miray saina, miray fanahy am'ireo tanora zay ina ny antony. Zay efa nahazo tsindrimandry ihany hoe tsy te hanakivy ny ankizy zay tamin'andray zareo hoe tsy maintsy hisy gafindray io. Hita be mantsy le investissement nataon'zareo mividy olona mampiasa information DB na ianareo mpanaraka amin'ny pejy aza betsaka taminareo déstabilisé manoratra ty aminay tena tsy fantatra tsony isy sa tsisy hitanareo naomby le izy de efa hitanay zany hoe mitigé be io zavatra io fa tsy nanakana anay zany nanasa ny felana teto maly satria mbola veriko indray nanahy manokana ny motivation ko manao zavatra tsy résultat fa cause. Eo tsy mampitovy atsika. Ianareo zao mampiasa vola de manantena hoe isy résultat io andamoka na tsy ny sisa. Nanahy indray de zao une fois za se lancer amina projet anankiray de satria le cause mihitsy no efa ao anatin'ny rako. Ka na irery ary aho izy moa le rangahy l'abbé Pierre, même si je serai seul fa je suis droit dans mes bottes, je serai là. Ary io mbola iverenako rehefa avy eo am'ilay stratégie manaraka. Sopapa omeko ny rehetrarehetra ty tsy ny Gen Z rery tsony. Isaorany Gen Z nanome l'esprit de révolution fa il est temps que le peuple se lève. Ampy zay le miankina amin'olona. Reraky reo ankizy reo. Zareo nge tarehan'ireo ankizy reo fa mangany sasatra tokony hiverina hianatra, tokony hiverina hiasa ka rinon'iny zao tokony hanikita doctorat fa any izy zao tsy haiko nafatoranaiza tsy rariny. Donc misy complicité tsika vahoaka koa hoe pasifatsika de le zaza mihina fatiny
de tsy vitany fotsiny hoe mialatsy fa za pasteur fa za tsy d'accord am'le fitenitsika hoe andao entina mbavaka karina non mitsangana andao avotana karinina fa fomba fialana bala sy fialokalofana ty hoe mampalahelo izy sambatra atsika manina zareo e de karinina nefany any tsy fantatra na mihinan-kanina sasany ara miteny misy manatra hanina de tsy sa mihinana le hanina na le mpiambina azy ara da imaginenareo am'zany vao teneniny felana maly mazava be le zany même le gardien n'ose pas manger satria hoe sao de misy poziny io de itsika mandrimandry any an-trano any reny marturan'ny firenena reny ny olo mangatsika reny ny mahery fotsika mandry am'zany ve ny conscience-tsika vahoaka ka eto zany dia manoloana le vaovaony amy JNZ de zao hoe noho ny cause natonga any an-tsangana ary no reo ankizy mbola voafatotra Herzo Nomena i Karinina ary docteur Rija mitovy ny espriako amy fomba fanaony aty ampita ho an'ireo olona tanareo le samborina de le atao otage pendant 300 firy jours de hoe libérer l'otage zao misy ara efa olona efa tsisy mangataka antsony le olona volomasy rehefa misy otrotony de misy engouement populaire be hoe mitaky ny famitsorana jero tsara hoe Facebook nareo zao hoe tamy vaovao migadra reny tsy hay migadra moa zany na voasambotra ny ankizy reny isika mianakavy teto daholo avoay fa jareo fa miaina isan'andro miaina isan'andro ary ny stratégie ny adversaire de stratégie de politique d'usure hoe rehefa ely reo reraka de tsisy mitaky tsony de tsy fantatra zay anjohan'ireo avy eo ka za zany de non tant que mbola tsy mivoaka reo zazy reo de je serai là pour rappeler na de odrindrangily na makaleo anareo tsy maninona satria amiko noho izaho noho ianareo noho isika na tonga an'ireo zazareo ny fafanikioana am'izao fotoana zao donc misy responsabilité moraleko ary misy responsabilité personneleko ao anatin'ny fifatorandreo ankizy reo fa tsy hitenitsika ka namora zavatra hoe zareo no te hanao an'io ao nefa itsika rehefa avy eo te hiteny hoe miantsenareo rakizy aza manaky lembena narakizy mirotsara rakizy de aveo rehefa mirotsaka le ankizy de fatoran zalahy le ankizy de aveo nareo miteny hoe zareo no te hanao an'io tsy mety zany e tsy mety zany donc ny vaovony amy JNZ de zao natao ohatra reo ankizy reo satria nisy zavatra nitranga teny Akianja rahanao recoupement kely zany le vaovao teo hoe paraît-il nisy antokon'olona akoatrin'ireo hoe olo-kafa eo koa zany tsy haiko hoe tsy fantatr'olo mantsy hoe misy olona te hanampy tosika fa ohatrany hoe na tsy aro voiliky hono ataoko hono aloha de lasa tsy conséquent le vahoaka tsy fantatro ny am'izay fa misy kosa olona efa voakarama efa nomanina handoto an'ilay cause de nanana réflexe reto mpitarika akangasisana anamborana reto hoe aleotsika hizaka ny vavan'ny olona toy izay ho potika le cause de raiko zay fihetsiky zay satria ny olona responsable de vonona hizaka ny opareny nefany sy ambony ambany ny firenena zany natao hoe leader satria misy leader sasany za tsy hanala baraka antenako fa aleo après moi le déluge raha tena izay nanosika an'ireo ankizy reo tena de raiko ianareo na izany na tsy zany eto aho zany dia mitodika aminareo akagasisana anamborana ankitsi-po satria ataoko angamba fa ny olona tena namana no samy lazany autocritique ary ao anatin'le izy koa aho sao de fotoana zao nareo miteny hoe mbola hivory de atsipinay ny teninay sao de fotoana zao hieritriretanareo ny fomba fiasa vaovao naomby le fomba fiasanareo tamin'ny androny Andry Rajoelina satria tsy nitovy ny contexte tam'ireny tsika bloc ray manontolo fa une fois vita iny tsy aiko hoe tolona fa iny étape voalohany iny fa c'est pas l'objectif dia hitan'ny ireto milaza azo fanavaozany reto ny force de ianareo tanora de ny duplikena ilay fikambanana tanora voamaly zao nitsangana ndray zany tafa zany tsaratsara be le t-shirt aloha ary tena milay be fa ohatra misy fanamina keny sady maitsomaitso le soratra comme par hasard ve je sais pas tsipika no teny iny duplikena le association na tanora mba ahafahana miafaiblira ny JNZ
samy miara-manaiky an'izany tsika. Ny foronina zany génie grec zany, ny foronina génie x zany iaffaibli satria tavoalohantsika se regrouper eto amin'ny GNZ. Contexte ty zany GNZ. Zany tsy miditra amin'ny stratégie nareo fa contexte misy. Tsika zany mila se réajuster en fonction ny réalité. Ce qui veut dire mizarazara koa ny opinion zany. Ary rehefa mizarazara ny opinion dia tsy mitovy tsony force anareo tam'izany sy am'izao. C'est une réalité, on peut pas se mentir. Za tsy miteny hoe tsy mahay nareo, za tsy miteny hoe miena ny vision nareo fa miena ny influence nareo. Donc aza manofo nareo ry GNZ malala isany hoe ny influence nareo tamin'ny andron'ny Rajoelina no influence nareo. Non, c'est fini ça. Fa efa tena dilué nareo. Ray zay. Faharoa, misy koa ny voavidy. Nareo ihany no miteny an'izany. Ao anatinareo. Ny tsinay tsy mba vatsy, ny kibo tsy mba lamosina, de misy voavidy satria mafy ny fiainana arain-jala tsara zany. Za malala, misy taloha misy nangataka anao ho parrain spirituel tamin'ireo tanora mpitarika mafana fotsy tronkanara fa elle va se reconnaître fa nanao double jeu am'izao. Mafy be le fiainana tsinona ka. Dia mampiseho sary any Facebook izy hoe tafatafa mihinan-kanina be sisy. Rahabasoa rahabatsara ho anao fa eritrereto fa indroa ihany. De za zany mahita hoe satria efa dilué nareo infiltré araka ny tenin'ny Mostana teo dikan'izay vao misy fanentanana nataonareo na ivory fa zato farivo nareo raka izy de farafahakeliny mizara telo ny opinion publique amienao anareo manao fanambarana. Ao no misalasala hoe tena marina ve io sa tsy marina, na tiatsika na tsy tiatsika ny impact tandroany zay tsara ny décision nareo mbola tsy andreko de hisy impact ho mafimafy ny iverenanareo amin'iny satria hozy zareo hoe cette fois-ci c'est bon. Voafehinareo ny contexte fa mbola hirépondre ave ny olona satria izy micontabiliser an'ilay échec. Zay ne le problème. Tena ankitsi-po azy amy teny eto Faharoa, hanao hetsika matanjaka ny ao ankilany. Za ohatra misinify eo izy le namako anankiray any Suisse zay, misinify eo hoe hisy descente massive hivoaka ao Antananarivo organiser ny etsy andaniny fa tanora ty. Tsy maminany fa je le sens. Fahitako an'izao fomba zareo zao, moindre occasion tsapika aza nijapiny nefa kolotsain'ny Toliara tonga de nijapiny gasikara. Tsapiky zay tsisy idirany akory. Fa ry tokony ry Bloko sy ry zadony anaran'le rangahy teo no tokony ho tompon'le voninahitra tsy tatrasy reny ray aman-dreny fa ry zalany tonga de moeraoera ery aloha ery dia lasa misy hoe Mikaela miaramila an'Andriamanitra, Nelson Mandela, baibay raha tsapiky. Miala tsiny aminareo Toliara raha natao tohatra fiakarany nareo nefa nareo tokony mise à l'honneur androany. De tena ho tsapako hoe hanao démonstration de force reo de tonga de devanceko eto hidina an-dalany reo juste hoe soutien au PRRM et vous allez voir ça va cartonner parce qu'ils ont les moyens, ils ont la télévision, ils ont l'argent, ils ont des oligarques. Ary na nafarany olona avy any Dego, avy any Toliara, avy any Majunga, avy any Fort Dauphin, avy any Antsirabe io handeha ao vitan'izany na nafarany roplanina na jet privé avy tonga anjareo hatrany Paris. Ka tiako tenena aminareo hoe atody miady amam-bato nareo raha vao mampiasa famorim-bahoaka satria any aminazy ny lakile ozy izy le tompo-teniny zareo. Le lakile eto ty fa tsy lakile fony malagasy, any aminazy ny fahefana sy ny vola. Donc soyons lucide. Aoko tsika angatsido tsy andeha mifetsepo mafana fo hoe zay nangatsy atao an'izany fa zay kosa mahavita. Erreur zany raka izy. To hipetraka misy teny soratra masina zay manao hoe raha anao trano ianao aza miazakazaka anorina trano fa mipetraha aloha andinika raha ho vitanao sao de tonga ny antsasatsasany eny de hoe tsy vita de iza nanao ty trano ty. Aleo maka recul de mandinika tsara fa terrain zareo io resaka famorim-bahoaka io fa tsy terrain-tsika.
ka noho zany a ny zavatra tiako lazaina aminareo de ty hoe andao ahitsy ny fomba fiasa ahitsy tsy hoe diso fa rectifiena ajustena plutôt on va ajuster la stratégie. Ny stratégie neritreretiko eto zany de ho atsika ihany koa ato amin'ny fanorena miabo sy anareo vahoaka zay atao hoe miadere amy foto-kevitray raha natadidy anareo fa efa niteny zay fa ela hoe tokony atsangana tokony mitsangana fa tsy atsangana aloha ahitsiko le atsangana masy de lasa hoe zahay ny andeha anendry olona hoe nareo etsanany fa tokony itsangana ianareo hanao ny atao hoe andro maso pirenena fa tsy andro maso tokon'olona vigile national zay le terme zany hoe manara-maso tsika rehetra ny zava-misy any et non seulement manao vigile national fa manao réaction eo amy misy anareo fokotany fiarahamonina misy nareo mandroatra ty aminay inona no ataonay paster fa zay vonany anoana ny tolona tsy mila zavatra compliqué jereo tsara tamin'iny tandroany iny nisy zavatra nandinika kely an'le événement tandroany a teo Ambojatovo ny ola moa variana le hoe atao tsy nahazo olona firy sisy fa nisy zavatra nanaitra ato tao peu importe hoe iza ny ambadiky reny olona fa nisy ankolafin'olona personnel nitsangana teo ohatra nytoriteny kely misy le ray aman-dreny de mitondra banderole moa izy nampitondra amin'ny ola banderole reny no ahitana hoe efa manomboka miova lay style-na tolona ao Madagasikara izany hoe mila conscientisena am'izay zany ny vahoaka hirotsaka any amin'ny misy azy tsy haiko hoe tsy haiko loanareo a za manokana efa démodé zany 13 mai zany amiko ny 13 mai efa le game farany raha isy nanitsika teo ataoko hoe natsika teo 13 mai no point de départ non 13 mai c'est le point d'arrivée fa ny tena izy de any amin'ny faritra satria zay ny lalaoviny zareo hoe io Ambohijatovony io ry zareo Antananarivo e zay mantsy nivoizan'ny zalahy nanatsatso anareo hoe rigenzedo ozy izy hirotsaka eo Ambojatovo androdana ny tsy haiko le terme nampiasainy zareo ary tsika koa hirotsaka andalina ty amin'ny faritra hiaro ny fédéralisme comme si hoe efa nifanaraka atsika hoe zay no izy tanareo lefa le technique donc normal be satria misy esprit d'appartenance hoe ahoana moa izany no s'impliquer amin'io mouvement eo Ambojatovo iny fa za mipetraka any Ambatolampy misy logika ihany zany za any Ambatolampy Ambatolampy no makarary ny foko fa tsy Ambojatovo na de tiako ara Antananarivo renivohitra kapitale za tsy manam-bola andeha ho any za manosika sarety za nefa ny tena mpitolona mafana fo nefa tsisy mba miatoko anahy na mitondra any tôbila satria tsisy sponsor le akizy araka ny teninareo hoe niteny felana hoe tant que mbola tsy conscient nareo olo citoyen de tsy andeha ty marina ny teninao felana fa permets moi de te rectifier un peu en tant que zoukla misy te handeha fa tsy manana moyen eo an'le izy ary io ny lalaoviny retsy satria zareo manana moyen ao ve misy te handeha fa tsy manana moyen satria raha vao mamono andro anankiray izy de mamono sarakatsahany ray andro sociologie ty mamono sarakatsahany ray andro tsy fantatra ohatrina sarakatsahany ray andro am'izao misy te handeha satria tsy manana frais akory aza azadino fa tam'ireny tolona farany teo reny zahay zao de anisan'ny niatoka apahany tamy groupinay atao fanorenana miabo rano sotrona nandritra ny tolona teny amy 13 mai mofo frais le andeha ody satria tsy faly fotsiny tsika hoe oe reny jejeto fa ny tanora fampotsaka fa ankizy tsy anasy anao andeha ody izy ny ariva izy efa reraka tary tratra lacrymogène mila rano mila sakafo mila frais mody fa tsy izy koa no mbola soavaly atobile am'le combat be donc zany ny tiako tenenina amitsika hoe isika mpitarika combat tolona mila mipetraka amy toeran'ny olona entanina aza mipetraka fotsiny amy placen'ny leader ianareo plus ou moins manana moyen kely any mba misy moto nareo mi se déplacer misy tôbily fa ireto valala tsy fandady arona reto
même ny dite hosotrony ara tsy misy. Donc mila mitenir compte an'izay tsika. Za zany mahita hoe raha mba hitanareo fa mba tombona ihany le analiziko, ny stratégie tokony ataonareo satria nareo zao efa miparitaka eraky nareo araky ny tenin'ny filohanareo de hoe efa misy eraky ny Madagasikara. Etseo am'izay ary ny antenne any amin'ny faritra sy ny fokotany sy ny firaisana dia any amin'ny tanànanareo tsirairay no manao zavatra. Ohatra hoe mihetsiky nareo eny Itosy dia eo amin'ny terrain fanaovam-bola ny Itosy nareo no manao zavatra. Mihetsiky nareo eria je sais pas eria Ankatso, mihetsiky nareo eria Votovorona, mihetsiky nareo aria partout. Tsika tsy mitady hoe nombre fa hoe vomaika zanaitra ny olona hoe satellite be dia be. De na ny mpanara-baovao sy ny journaliste ary manomboka am'paniky hoe oay to mihetsika ny any Itosy, oay to mihetsika ny Ambodisotro, oay to mihetsika ny Analakely, oay tsy tantsony zay atao fa ianareo tena eo am 13 mai niaona mora kely mikadre an'izany ary mora kely mifehy an'izany. Donc tiako sopapa fotsy sopapa eritreretanareo hoe aleo manova logiciel satria les situations tsy mitovontsony noho reo zavatra lazaiko reo. Lay ho atsika vahoaka zay mpanaraka na eto, ho anareo zay milaza fa manohana ny cause zay lazainay sy nosy tany eto de ty ary raha sincère isika ary tena aky am'le cause ary efa misy manao isorana anareo zany dia lay combat les stratégies subversives. Izany hoe misy nareo mifandray aminay any amin'ny ministère any, misy nareo mifandray aminay any amin'ny sampandraram-panjakana misy ny décision clé any. De ataoko mahitsy ny teny eto horen-tany horen-danitra fantatray fa tsy afaka miseho ianareo satria nareo voaenjika fonctionnaire nareo ary tsy mahafaka mihetsika. Zay tsy mpahamono tena anareo satria il faut gérer votre carrière. Fa misy fomba fiady manana toe-tsainana résistance ohatrany tamin'ny androny deuxième guerre mondiale, manana esprina mpitolona eo amin'ny toeram-piasana anareo. Zay zany mangataka hoe aoka samy vonona daholo any amin'ny misy anareo any ka raha avy ny fotoana zay miteny zay hoe mihetsiky daholo tsika any amin'ny sampandraraha rehetrarehetra ka d'accord amin'ny hevitray de hoe samy mihetsika. Fa ho hitanareo fa ça fera plus de bruit que le 13 mai, ça je vous l'assure. Ça fera plus de bruit que 13 mai satria éparpillé tsika eraky ny Madagasikara fa tsy centré au 13 mai dia lasa dalatra am'zareo hoe oaizy tsika zao andeha ho any Ankatso, oay to aria Itosy ndraiky, oay to aria Nanina ndray fa zao izy mazava be. Faharoa le subversive mila ny adhésion nareo zahay ato anatin'ny fandroana miaby tsy voatery mila hoe ato aminay tsy zay tsy mampiasa mampiditra olona hoe membre zany zay tsy ohatran'ny atoko fa nanay eto mouvement. Raha hitanareo fa mety aminareo ny tolo-kevitra zay arosinay eto sy ny vina dia afaka manoratra aminay nareo de manome consigne zahay ny am'izay ataonareo any amin'ny sampandraram-panjakana misy anareo any ary efa misy zany matoa zay manana information. Misy mantsy miteny hoe miteny tsisy proof de zay averinareo fa adala ve zay teniteny foana eto raha tsy misy zavatra. Io zao teneniny mositany teo resaka sambo mbola mandeha ny investigation fa manana zay information be matevina be ny am'zany. Mbola ho avy ndray koa ny aferan'ny Croma, mbola misy ankolafin'olona koa mbola mifandray aminay amin'io. Donc reny olona reny resy lahatra am'le combat eto dia mifandray aminay, tsy vidina vola, tsy mividy dossier ohatrany sasany zay hoe vidina ny dossier fa nanay dia ny fo no mitondra an'io. Izay stratégie subversive zay mety tsy moeraoera, mety tsy tazana fa efficace. Hitanareo tsy hoe mampitahatsika amin'ny terroriste tsy any le izy fa fantatrareo force-ny zala terroriste reo. Zala tsy voaloha mantsy zareo mandefa olona hoe avy aty Arabia Saodita sa iza de alefa makany États-Unis de manafiky. Fa zao ry zareo de efa mamety de hoe le olona resy lahatra any amin'ny toerana no teneniny fotsiny, teny fotsiny lay chef ty hoe
ianareo zay resy lahatra amin'ny mouvement-nay a mitsangana atao zay tokony atao de manao izy izay mouvement izay coordination synergie zay nangatanay aminareo mpanaraka ny pejy fantatra fa tsy hoe nareo 5 amy 95 000 no ho resy lahatra ato fantatra fa misy pitsikily fotsiny ato fantatra fa mila mpanatsatso fotsiny ato fantatra fa olona voyeur ny betsaka fa raha ataontsika sur 95 000 followers de fa nantany olona spécialiste en resaka sondage hoe ahoana ny fomba anaovana calcul approximatif ny olona miadhéré am'le cause de ozy izy hoe côté izy 20% an'izay 20% ny 95 000 c'est déjà beaucoup hein taovy mikajy no miadhéré am'ilay cause dikan'izay zany a efa atsipany aminareo zany ny hevitra hoe andao vondrona ny hery andao vondrona ny tanana efa misy zao am'izao fotoana zao collectif na avocat mifampiresaka aminay zay mbola ho ita eo ny toyan'ny mouvement anti-ambadika mbola tsy avokana eto zay ry zareo nanolo-kevitra tanàna ohatra zany izy hoe nanatona ny collectif d'avocat hoe misy eritreritra ohatrao pasteur inona ny tokony ataotsika fa zao de zaro zay ne tsy manana mokon-doha e fa ianareo vahoaka no manome anay ny moyen hoe andao anao an'izao fa zay misy an'izao ary zao aty mitenareo diaspora mety hisy fiaonana amina ankolafo maromaro atoato izay mety ho tazanareo ihany ahoana fandeha zay tsy avy aminay tsy initiativenay sy nostanina sy reo namana atao amin'ny fandrona miako fa sollicitation avy any aminareo vahoaka izay zavatra zay zany no andrasana fa raha ohatra nareo tsy etsika de votre côté efa ny somariny teny any nostanina teo hoe mety ozy zay hoe aloha zay akasaina kely koa de mba hanao vakansa kely fa fantatrareo vokan'izany hoe le jour zay sy mostanina isento kely dia inona ny anjoanao tsisy tsony ny olona mety misy miteny any ao fa dia feo lakostokana no hoeninareo ary na anareo aza vao tsisy carte sur table andray herinandro de fa sahirany nareo ka tsy sanatria manao chantage affective fa nous sommes des humains nous avons aussi nos préoccupations nos familles nos boulots ce qui veut dire soutenez-nous tena ataoko mahitsy be teny soutenez-nous parce que on peut abandonner un jour raha ohatra ka hitanay fa tsisy retour avy any aminareo raha ohatra ka hitanay fa tsy proactif tsika tsy hoe kory tsy te hitolona satria le olona hitolomana mihitsy raha tsy mila ko inona moa zany ny andaninandro eto matoany mitolona de ho anareo e ka ianareo mila tolomana ray teny zay tsy mahavita ok ary e fa zao fotsiny aza mitabataba fa de zakao ampifaliana ao ny fahoriana donc mialatsiny raha somary manao temps un peu enjakenjana androany fa quand il faut se dire la vérité il faut se le dire tsy isan'andro nanao an'izay tsika zay ngamba ny ihany fa fanampiny kely fotsiny am'le fanamarinana ny am'le hoe le mila preuve déjà le mila preuve aloha tiako tsindrina kely tsy natao an'ny Facebook ny preuve zay koa zany ary efa nahazo lesona zay amin'ny olona mpanaraka anay zay olona manana ny toerany hoe moramora ihany nareo raha lahy mamoaka an'ireny preuve eo fa manjary lasa hitanareo le hoe lasa mitsifotra alohan'ny fotoana le ilana azy de nahazo lesona zay zany tsy manao presse scandale na manao an'le tanareo ohatran'ny fanao sasany le hoe aty aminah momba an'izao de avoakako eto zay tsy manao an'izany satria lasa intérêt-na buzz no tadiavina fa eto ny efficacité ary frappe chirurgicale aty ambadiky ny rideau efa mipoka le izy efa mirefitra le izy zay vao makaty aminareo hoe misy an'izao tamin'ny herinandro raha olona zay ny fomba fiadinay sy hostanina efa vitanay ny lobbying ny approche ny discussion ny dinika asa be ny ao ambadiky ty écran ty misy masa miteny hoe eto am'ty écran ty hono zay nitabataba zay sy mostanina fa io mostanina io ny telefona ny mila ipoka mihitsy mandritry ny alina tsy mijanona io telefona io miresaka amin'ny olona zahay eto amy roa maraina vao matory tsy mijanona io telefona pasitera mila miresaka mivory tena raha ny fotoana laniko am'ty cause ity 80% ngambany ho an'ny firenena fotsiny nefa tsy andraisina nany ariary ka mba mangataka ihany zahay compréhension amitsika mpitolona hoe azafaly fotsiny mihaino eto fa mila mifanomey tana antsika zay ngamba no anina fa
averiko ary aminao indray raha misy ambara mostany. Eny pastera, tsika moa tsy valapatra be androany a. Natsidika ny pastera teo resaka anticipation de iny tsara tsindrina satria efa fantatra hoe nanao iny indromy taona zany ny tanora hoe mamory olona. Eritreretiny zalahy hoe le mamory olona sy mahavory olona betsaka ny tena hoe mamim-bahoaka. Efa hitantsika zany. Mamim-bahoaka foana rehefa manam-bola, rehefa misy fizarana vola, koveta sy ny tariny, vary, menaka, ahoana moa ny atonga olona tsy hivory? Ny vahoaka ataonareo izay mampahanitra anazy, mampahanitra anazy ara-toetsaina, mampahanitra anazy any amin'ny kibony, mampahanitra anazy amin'ny fiainana andavanandro, izay le minimum na rano sy jiro, c'est droit fondamental, mbola tsy ananany. Iny fa rehefa mahita jiro mangirana de faly daholo ny olona de mitehaka. Zany lasa izany a ny fotom-piainan'ny malagasy. Mahamenatra, tena mahamenatra. Fa inona moa ny azo atao satria ile vahoaka hiadivana, ile vahoaka hiadiana ny tombotsoany a, izy mbola midorororo. Midorororo mieno ny angano amin'ny mpitondra. Natsidika amin'ny pastera teo koa le resaka moa hoe résistance satria tiako tsindriana fandroany koa io a satria be dia be ny miteny aza bevava eo amin'ny Facebook fotsiny anareo a tongava aty. Tiako manamafy miteny aminareo nefa rehefa tonga any izahay satria za personnellement efa tonga any, ianareo ny tsy hita. Ray zany. Raha ny teny pastera teo hoe ny deuxième guerre mondiale ny référenceny a, tadidinareo tsara izay mahay tantara de hoe ny résistance ny la Frantsa zany tamin'ny deuxième guerre mondiale, ny de Gaulle tany à Londres de ny résiste. Ny résistance raisitsika fotsiny ny Afrique du Sud izay niresahan'ny zalahy Omar hoe Mandela, tsy tany amin'ny arabe Mandela, ny tany am-ponjy izy. Fa nandeha zany résistance zay mandra-pivoahany. Androany sontomana ny sainy ny vahoaka izay mora resy lahatra amin'ny zavatra tsy misy dikany. Aza ny fiainan'ny Mostana sa na fiainan'ny pasteur RJL ny jerenareo, fa inona ny tolona hikambanana, inona ny foto-kevitra hijoroany, ho ekena ve ireto olona izay manao ampimambo ny fananam-pirenena, 1/10 ny zavatra raisiny sy ny ahodiny any ivelany, ny mody zaraina ary aminareo de mitehaka daholo ianareo. Rapitso ho avy indray zao famorinan'ny tanora satria anao contre manifestation de hoe ireo mahazo olona betsaka indrindra, na de hoe efa betsaka ny tanora nahazo vola tsy tonga tamin'le hetsika ny tanora fa sambanareo tao ihany. Zay moa izy nytenen'ny pastera teo hoe tsy te hiteny mialoha satria hitanay ny hafanam-po ny tanora sasantsasany ary manana foto-kevitra de niteny zay hoe aha, andao tsy bekoanareo a, tsy teneninareo avelao aloha satria misy
flou zay ny teny hoe avelao hianatra politika aloha reo tanora reo. Hitanareo izy amin'izao fotoana ry zandry malala. Efa fantatra ny zalahy zany hoe io le politika ny tiana ampianarina anareo hoe ny politika na Madagasikara de mila manam-bola fa tsy manan-kevitra. Rehefa manam-bola de fantany hoe ho voavidiny daholo ny olona rehetrarehetra na ao anatin'ny fianakavianao ary efa nandalovanay zany. Na ao anatin'ny fianakavianao ary afaka mamotika anao, afaka mamadika anao, afaka mivarotra anao. Zany ny fanaovana politika ao Madagasikara. Na de efa mitandrina ary izahay mbola tratra ihany indraindray. Vao maika ianareo vao hisondrotro, vao hanao politika de mieritreritra hoe zay mafy be, tandremo. Tandremo satria ny politika tompoko ohatrany fil kely reny vao tapaka ny fanaovanao an'le izy de sarotra atoy, sarotra ho tohizana. Ary zay ny ararotiny zalahy reo miandry-kendry toyny de mamoaka vola. Ny olona makaiky anao ihany ny payeny vola manaratsy anao, ianao moa raha tsy matanty de miteniteny foana, manaonao foana de ninazy mandeha foana. Fa zay ny tiako sotoman'ny sain'ny tanora hoe mila résistance. Aza mieritreritra hoe tsy naomby ny androany de hijanona. Tohizo ho anareo manana foto-kevitra, tohizo hatrany ho tonga ny fotoana mazava mangirana iverenana aza-kivy. Fa zao kosa mila mitandrina am'le manodidina aminareo samy anareo ihany. Ianareo ihany anie mahafantatra hoe reto groupe reto ny invité ny ministra ohatry reto tary amin'ny restaurant ohatry zao ny sakafo de ny lohandohany nomena 3 millions d'ariary. Ianareo mahafantatra an'izany de maninona androany ianareo mbola tratra. Ny ao aminareo ihany misy efa voakarama. Ahoana moa ny eritreretanareo hoe ny andian'olona zay le nyteneniko teo hoe tsy manan-kasa akory na hanina hoanina ary izy sahirana na tokantranony, tampotampoka reo mamoaka t-shirt enjana be any amin'ny hôtel avo lenta be zany misakafo de mamory olona. Ny sasany moa mitety faritra hoe miady teteza mita fanjakana état fédéral de jerenao ny olona mpitarika an'le izy de renao hoe inona moa ny andraikitra n'ity olona ty sa inona moa ny asa, tsy hoe manambaka anareo efa fantatra fa misy mikarama manambadika any de ampitenitenenina fahatany de io ny sasany lasa miantsy ady-poko satria tsy tian'olona avy Antananarivo zao mazava aminareo eto izao avy any avaratra ary tsy mamenatra anay miteny an'izay fa miady ho an'ny tombotsoan'ny Madagasikara, tombotsoan'ny malagasy iray tsy mivaky. Zay ny zavatra tokony katsahantsika rehetrarehetra. Zany ny richesse Madagasikara voalohany ny tsy itovizantsika amin'ny Afrika. Ny any an'Afrika anie ataontsika hoe avy Diego ivadika any Majunga na mivadika ery Antananarivo efa tsy mifankafantatra ny dialecte, tsy fa isika eran'ny Madagasikara mifankafantatra daholo ny fomba fiteny, afaka mifampiresaka ny malagasy, afaka mifampiaino, afaka mifandinika, afaka mifankatia. Zany ny ilaina
Zany ny antony hoe andao anao refondation, andao anao réconciliation nationale. Saingy lasa fitaovan'zalahy tsy mataotody zay nomena fahefana, tsy haiko, nomena fahefana androba amin'ny firenena amin'izao fotoana. Raha nanao antso moa tsika matetika pastera tany amin'ny institution militaire hatreto, tsy misy tohiny, tsy misy akony. Ny miaramila malagasy ndray amin'ny ankapobeny matahotra izy samy izy ao, matahotra. Azoko tsara ny tahotra anareo satria maha be dehibe mitaraina, ny ana ofisier be dehibe mitaraina, tena hoe mifankatahotra satria ny sasany manana basy, ny sasany sady manana basy ny manam-bola. Zany ny rapport de force. Rehefa ny miaramila moa mifankatahotra ohatr'izany fa tsisy cohésion, n'inona teneninareo manam-boninahitra miseho tele manao izay lahan-kevitra efa voahomana hoe miray izahay, fantatray tsara zany, tsisy firaisan-kina zany ao. Ny promotion miady, ino moa ny promotion sasany gadragadraina, amoronana dossier satria manelingelina hoa, tsy hoe manakotabo fa manelingelina amin'ny fanaovan'ny sasany business ao amin'ny firenena. Zay fotsiny io. Rehefa apetraka amin'ny toerana tsy maintsy manaiky. Rehefa tsy manaiky ianao dia miomana fa ho hisy dossier momba anao. Na dia zavatra kely fotsiny, na dia stylo fotsiny zany tafapetraka amin'ny paosinao fa mety ho dossier manokana ho anao zany. Zay ny ahako pastera le manintona ny sain'olona hoe aza mieritreritra hoe androany tsy nivory olona hoe nandamoaka, tsy any le izy. Ary izahay koa nanapa-kevitra hieritreritra kely, hiedikidina kely hoe iza daholo ny manodidina anay satria hita sy tsapa tena flagrant be hoe taiza natonga ny colonel Patrick Voasambotra. Misy antony hitenenany an'izay satria misy zavatra tsy fantatr'olona tany a Madagasikara raha tsy izahay taty amin'ny diaspora. Dia io zavatra io ny tonga tany amin'ny zalahy, ialako tsiny ny colonel. Tena zany ny toetrantsika malagasy. Inona moa ny azo atao? Tsy maintsy hiatrehana fa mbola mitodika aminareo manam-boninahitra zay tia tanindrazana. Aza vela ho potiky Madagasikara, aza vela ho faty fahatany ny malagasy. Mijoroa ianareo mandraisandraikitra. Raha misy azo hifanampiana hoe tena misy capture d'état ao Madagasikara ary misy fampiasana milisy mercenaire avy any ivelany, manana namana be dehibe nareo ty ivelany, afaka misezira zany instance internationale zany. Rehefa zany ny ilaina ho an'ny firenena, ho an'ny tanindrazana, atao izany. Mitodika aminareo syndicat, ny administration rehetrarehetra, ianareo ny mampiodina io administration publique io. Tsy efa tonga ve ny fotoana tokony
ampatonga sainany tsirairay mandeha milamina ve fiainanareo satria nahazo prime tamin'ny janvier de nivavy ny olanareo amin'ny fiarahamoniny ana amin'ny fiainana andavanandro na vahaolana ve zany atraiza mialatsiny mitenan'izay tsy hoe manambany anareo anisany mba tao amin'ny administration zay anisany mba mpiasa mpanjakana zay taloha fa fantatray zany hoe vao miditra ny karama 5 andro de tsy hita de fa miditra trosa de fa miandry ny fianjoma manaraka raha mbola misy retara koa zay mbola vao maika midikizo ny fiainana andalovana zay fa tsy atao makivy izany tokony joroany tsirairay hoe andao iova satria azadinareo ny prime ministra mihitsy no ny teny hoe mila manova fisainana isika malagasy ny fanovana fisainana tompoko manomboka am'le hoe miteny ny zavatra tsy mety miteny zavatra tsy rarana ary midenonse ny fanambaniana ny fangalarana ao amin'ny firenena zay ny fomba fisainana tokony iova voalohany tokony esorina amin'ny sainy malagasy le hoe avelao fa tsisy idirako am'izany inona kiny idirako inona nidiranao varavarana satria raha tsy miditra amin'ny varavarana ianareo tsy ho tafiditra ao an-trano zay ny anahako pastera mankasitraka ny fandavan-tenatsika na de tsy hoe kivy fa mila makasaina kely tsika mandinika ny zava-misy de misaotra betsaka ary mankasitraka atsika rehetrarehetra eny ary mianga mbola sy teboka roa alohan'ny andaozana ny mpiaino nana zany lay mbola mitovy am'lay raisonnementko tary am'lay resaka hoe atao fitaovana daholo ny zavatra rehetra de le olona zay manantena le zavatra anaovana fitaovana mise de côté io zao le tsapiky ny nantenaina de malahelo le olona tena tompony ama spesialista azy fa tsy araky ny tokony ho izy de izy ihany ny teny hoe natao fitaovana le izy mba ahafahana manandratr'olona fa le zavatra teo amy sisiny miresaka hoe manandratr'olona zay tsika hoe nieno an'le kabary nataon'ny monsieur Gascar sy monsieur Siteny tany Tuléar tsy izy rehetra fa ny ampahany de tena tsy fanasoasoana tsony tsy fanindraindrana tsony amiko ny fanasoasoana de mahafinaritra fa tena tsy culte de personnalité akory aza i joely kely namoaka fehizanteny rangotra kely tany amy pejiny any hoe ity culte de personnalité ty ozy izy no efa nanimba ny teoloka iny ny afarany marina nanazy fa ampiko manao ny stratégieny Domitien ho an'ny mpahitatara tao amin'ny fanjakana romanina dia eno tsara ty tantara ty fa zay mihitsy le situation misy am'izao misy ankolafina sénateur tao Roma te ahazo pouvoir ary te éliminer ny ankolafina sénateur namany dia nandrokoroky any Domitien hoe aleo anao andao mamoa décret fa mila manompo anao ny olona ho tohin'Andriamanitra de atao demi-dieu ianao atao dieu mihitsy ivavahana de nanaovana sary vongany ka zay rehetra tsy mivavaka amy Domitien de tapahana ny lohany voakitiky zalahany am'ilay fibre fragile any amy Domitien le olombelona hoe anao zao ve no asandratr'olona ho Andriamanitra de zay tsy miakohoka aminao tonga de mihina fatinao tratry Domitien
fa tsy fantatry domicien ambadiky le fanindraindrana tsy hoe tiany domicien zalareto fa efa manomana ny fakana fiseza amin'ny alala feliminena ireo sénateur manodidina domicien ka miarany domicien dia reo olona reo nefa tsy manaky an'io satria zalahy un peu plus ou moins républicain hoe tsy mety zany manompo azy le hoe le fait hoe figure divine zany dia nandeha nyraparapa domicien nanisy cachet an'ilay décret fa tsy fantan'ilay hevitra ambadiky reto sénateur sasany reto ripaka daholo reo olona manodidina ny domicien ary zalamy zany ny tanàna fitaindra domicien rehefa avy eo zany hoe tiako fantatrao colonel Michael Randrenirina ny olona rehefa mampiasa langage na culte de personnalité e manao déification de izy efa hamely anao zay fa hamely anao izy par ricochet ianao masy rehefa tonga amina piédestal ka indra de tsy mahita tsony eo ambany maso ary ombonako le tenyle olona mpiaro anao eto amin'ny Facebook zay manao hoe mitandrema am'ireo olona mpanasoaso fa ireny no hamely anao voalohany indrindra satria nahoana efa manomana zavatra izy de tsy tiany anao satria anao za mino ary fantatrao ty tsy mifanatrika tsika amy rahalahy fa fantatrao ty teniko ty miahiahiny am'ireo olo reo ianao mavandy ianao raha miteny hoe tsy mariny zany de tellement efa flagrant ny ahiahinao ny am'ireo olo reo de tsy maintsy manao zay famafana an'izay aminao izy de hoe za raha mbola ianina de za tsy miala amin'ny ianina ono ah tsy haiko loha ianao i Mostana ty tsy nomantsiky ty fanjary nomana mozy fa tsy nampifampiony tamin'ny anao tao am'Ratsiraka ianao ve miteny hoe za de tsy ala aminao mandrakizay Didier Ratsiraka na anao ianao no Andriamanitro ianao no mesiako tsy niteny an'izany ianao fa loyauté ao anatinao le izy ary t'as pas besoin de crier sur le toit ny loyauténao envers ny parrainao fa rehefa ny olona no miteny hoe za de tena ohatrany mahatsiaro an'ny Petera hoe tsy andao anao mihitsy a na de ho any am-ponjaritsika c'est le premier à renier le Christ 3 fois tena minoa ianareo ary olona tsy mena mivadiky io ranga io efa nanao zany vava zany tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina de hitanareo izy io avy eo izy miseho hoe zany efa tsy firongontsofo fa tam'ireny d'un revers comme ça de ohatra de sasany miteny hoe ka efa lany daty mahavariana va le vahoaka ohatra mora manadiny amy fomba ahoana ny atokisana olo ohatry zany de miteny hoe ianao dia miaramila an'Andriamanitra nefa ny zavatra ao an-dohany efa zavatra hafa eritreretay ihany ny tompoko lahy fa ozy ny teny ray aman-dreny zay hoe tsy zay mitsika aminao no tianao zay zany ny zavatra anankiray zay tsara apetraky zay ka tandrema fa ny stratégie de déification c'est une piège pour vous broyer de l'intérieur farany de hitsahatra aho le resaka fédéralisme ty zany a lasa makaleo be tsy le fédéralisme makaleo be fa le fidradrandradranana izy de mitovy am'le tsapiky any hoe le tsapiky ito zany a hitranga le fédéralisme pardon ianareo any amy faritra tsika any amy faritra tena manofy an'le fédéralisme daholo fa ireo olona mpitaky an'le fédéralisme ils ont rien à cirer de votre rêve fédéraliste fa ce qu'ils veulent te hitondra izy de afaka manjakazaka any des petits princes de nareo valet des petits rois fa le tena hoe etaetanareo hoe le décentralisation moa sy nao tsainareo hoe mila mbola maka Antananarivo iah notre copie tokony ho vita eto ce qui est rano sitsy nameto zao ohatry zany eto Belgique ao amy commune de fa misy guichet be de be vita ao daholo hatramy permis vita ao daholo hatramy titre de séjour vita daholo hatramy fandaovana hetra tsy mila andeha reny fraisana andeha ariano zao andeha any le souci atsika vahoaka fa ireto crapule reto mahalala an'le besoin nareo mahalala an'le etaetanareo de izy ny voalohany mitondra an'le drapeau hoe fédéralisme fa minoanareo fa tonga tokoa ary le fédéralisme tant attendu fa izy indray no icentraliser ny pouvoir any amin'ny olona vitsy io ne il suffit pas hoe mahaleo tena ny région anankiray fa eo am'le service eo am'le région de ils vont centraliser ça quelque part
hoe tsy maintsy ato fa tsy aleo tena ny servisy hafa de tonga am'le fitenyle rangazy io inona nitady kiraronareo rapitso de oka kely ny amboly kely tiana dikan'izay a mitandrematsika fa hain'ny olona milalao an'lay sentimentsika zay legitime ary legal fa le olona mody mitondra ny feonareo a dia misurfe am'lay besoinnareo fotsiny mahaiza manavaka tsara zay le hoe kiondalana ve zao sa lalandririnina ny zavatra savorovory ohatrao no ianarantsika hoe matoa nisy reny échec reny misy ny problème de mila maka-leso antsika hoe fetsy ny olona tsy te halala anao zany ianao vahoaka anao ataony tohatra fiakarana zay la izy ka zay ngamba no ela zay no lava amisaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany a adiny ray sasany mahery 9 minitra mba manenjika kely an'lay timing idéaly mba tsy ho lava loatra mame fotoana amin'ny herinandro indray raha ohatra ka tsy misy événement mipoitra indray tsika hoe tsapiky indray inandray raha amin'ny herinandro je sais pas on verra zay va de bon week-end daholy merci Mostany Ie, misaotra pasteur, mankasitraka. Allô.